lobarendas kely mahafinaritra zany fiarahantsika andro ariva satria miaraka amin'ny tompontsika manomboka zao andro faefatra farany zao amin'ilay loahevitra nomeny tompo amaranantsika amin'ny ffdkn mandritra ny efarana indray amin'ity herinandro ity amin'ilay lohateny hoe isika mibanjina an' Jesosy. Fa maninona moa tsika no banjina an' Jesosy? Banjina an' Jesosy sika satria hoziziny baiboly amin'ny Hebreo 2:22 jerentsika vetivety mijery an' Jesosy tompony finoantsika sy mpanefa azy izay miaritra ny azo fijaliana fa tsy mba nitandro henatra mba azahoany fifaliana napetraka teo anoloany ka dia efa mipetraka eo amin'ny akavanany seza fiandrianan'Andriamanitra izy. Zany hoe Jesosy Kristy zany banjintsika satria izy ny eo amin'ny droite n'Andriamanitra ray any an-danitra, eo akavana n'Andriamanitra ray any an-danitra izy. Ka androantsika dia alao hery indray ara ny fotoana androany samy tsika rehetra manokatra amin'ny fotsika iaino izay fanambarana sy teny fiainana rehetra omen'Andriamanitra amin'ny alalan'ny famaranana izay ho zarainy eto anandra-bavaka ary tsika ao anatin'izany ametraka an'izao fotoana izao eo am-pelantanan'Andriamanitra. Andriamanitra raiko amin'ny anaran'i Jesosy tena misaotra sy manome voninahitra anao ny amin'ny fitiavanao manokana androany. Anomezanao anay teny fiainana indray ahafahanay tsirairay avy mihinana, miaina, misitraka ny fahatsaranao amin'ny alalan'ny fahafenon'ny teny fiainana izay omenao anay indray amin'ity takariva ity. Aoka ny tsirairay avy isan-tokantrano, isam-batan'olona handray teny avy aminao, azo fiainana avy aminao dia manambarany sitraponao aminay fa mangetaheta sinoana an'izany loatra izay Jesosy tenena tompo androany. Dia aoka hoainao anay zany ary izay tsirairay avy isan-tokantrano dia ahery hibanjina anao satria ny herinay dia fibanjinana anao. Ianao ny tompon'ny finoanay, ianao ny tompon'ny fiainanay, ianao ny rehetra aminay. Manambarany sitraponao aminay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Banjina an' Jesosy. Fa maninona tsy maintsy Jesosy no banjinina fa tsy banjina ny ray avy hatransika. Ny tompon'ny finoantsika dia Jesosy satria izy nohatra tsara nalefa ny ray ilay zanany lahy-tokana sady Andriamanitra atao hoe Jesosy Kristy. Fony izy teny tao amin'Andriamanitra mijaona toko voalohany dia nanaiky ho tonga nofo hiara-monina amintsika izy atao hoe Jesosy. Mijaona toko voalohany ny andiny voalohany tamin'ny voalohany teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Dia ao amin'ny andininy ao ambanimbany kely ao dia manambara indray ary amin'ny andiny 7:20 dia hoe ary ny teny dia tonga nofo niara-nonina tamintsika. Zany hoe ilay teny tsy hita maso tao amin'Andriamanitra antom-pisina sy fahariany zavatra rehetra no lasa tonga nofo niara-nonina tamintsika. Zany hoe Jesosy Kristy dia Andriamanitra zato isan-jato ary olombelona zato isan-jato. Natongava ny teny izay nilavina ka natonga ny olona nandova fahafatesana. Rehefa nilavina ny tenin'Andriamanitra dia nandova fahafatesana ny olona. Zany hoe rehefa nilavina Jesosy dia nisisika naka ny endriky ny nofo. Mba ahafan'ilay nofo izay nandahany Jesosy nomboana teo amin'ny hazo fijaliana sy ny kapohana mba ho vidy ny fahotany zao tontolo izao sy ny fihodinany Adamo, ananantsika fanantenana fiainana tsara lavitra amin'ny alalan'ny fahasoavany izay nomeny antsika tamin'ny famindram-po sy famelan-keloka rehefa nanaiky ho faty izy ka nandresy teo amin'ny toerantsika tamin'ny andro fahatelo tamin'ny fitsanganany. Androany izara amintsika ao anatin'ny fotoana fohy ny amin'izany fibanjinana an' Jesosy izany. Voalohany indrindra mibanjina an' Jesosy tsika satria izy ny tompony finoantsika. Tsy manana finoana ho antsika sika satria ny taranak'i Adama dia very teo amin'ny nofo ny finoana an'Andriamanitra sy ny firaisany amin'Andriamanitra. Fa tonga nofo Andriamanitra monjy ny olona mba hampisy finoana avy aminy eo amin'ny olona ahafahantsika miombona amin'Andriamanitra indray. Ny baiboly dia milaza fa Jesosy Kristy ny lalana sy fiainana ary fahamarinana. Tsy misy makao amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalany. Jaona toko 7:20 ny andiny fahaenina. Jaona toko 7:20 indray aintsika tsy enjery loatra ilay tenin'Andriamanitra hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao. Izao tontolo izao ny tian'Andriamanitra dia ny zanany lahy-tokana no nomeny sy natony nafoiny mba tsy ho very izay rehetra mino an' Jesosy amin'ny alalan'ny finoana an' Jesosy fa anana fiainana mandrakizay. Dia Paoly tonga dia nilaza amin'ny bokin'ny Galatiana toko 2 ny andininy 20. Galatiana 2:20 mazava be ny fanambarany Paoly ao. Hozy izy Paoly hoe za hozy izy Paoly voaomby miaraka amin'ny Kristy amin'ny hazo fijaliana ary tsy izaho intsony no velona fa Kristy ny velona ato anatiko. Fa izay ivelomako ankehitriny eo amin'ny nofo dia ivelomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra. Finoana ny zanak'Andriamanitra
zay efa tiaka nandolotra ny tenany amonjy azy zany hoe Paul zany anisan'ny ohatra amin'ny olona anankiray tena hoe velona tamin'ny finoany Jesosy zay hoe velona amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra Paul. Tiako fantatsika aloha dia nety am-pendohana fa zao rehefa niodiny Adama dia natolotry Adama ho an'ilay fahavalo efa resy atao hoe devoly ny fahefampanapahana ny tany. Zany hoe nataony nanaiky Adama nanao takalonota ny fahatsarana teo aminy ara-pahefana sy fanapahana. Dia zay mahatonga ny Satana rehefa naka fanahin Jesosy dia niteny izy hoe raha manaiky ianao izy ekoako eto anatrehako maintsy an Jesosy dia omeko anao zao rehetra zao. Hitany maso milaza mbony fanjakany amin'izao tontolo zao eto amin'izao tontolo zao izy satria efa natolotra azy zany. Midika fa ny fahefam-panapahana eto an-tany dia natolotry Adama any Satana fa tsy afaka manome any Satana izy satria ny nomen'Andriamanitra ny fahefam-panapahana dia Adama rehefa avy-volavolainy. Efa fantatsika izay leson'izay rehefa avy-volavolainy Adama dia nomen'Andriamanitra azy ny fahefam-panapahana hitandrina sy asany sa tao Edena. Dia ny dikan'izay olona ny volavolaina no nomena sy no nomen'Andriamanitra fahefana. Dikany hoe nomena dia nomena. Lasa fananany Adama ilay fanapahana sy fahefana tamin'izy mbola tsy niodina fa nisafidin'Andriamanitra no nitondra azy. Fa vao niodiny Adama dia ilay fahefana nomen'Andriamanitra azy natolony any devoly. Dia zay mahatonga an'izao tontolo zao mikorotana. Satria olona satria tsy voary tsy voavolavolan'Andriamanitra no nanolorany Adama n'ilay fahefana. Dia zay mampisy an'iren'le hoe amin'izao fotoan'izao zany tafiditra ao anatin'ny olona ny fanahy dia mikorotana ny natiora. Lasa miaraka ny lasa milahy ny vavy samy vavy. Lasa tsy mahay mionona ny olona fa tia manambady 2, 3, 4. Lasa tsy miaina famasinana ny olona fa mitady izay fomba hoe irika ahafahany miaina eo amin'ny nofo satria teo amin'ny nofo ilay nandahan'Andriamanitra ihany Satana ny manam-pahefana dia ararotiny mafy mihitsy ny fitoerana eo amin'ny nofo sy ahatonga ny olona iodina hiala amin'Andriamanitra eo amin'ny nofo mba ahatonga ny olona iaina ao anaty fahaverezana. Lasa miankina amin'ny zavatra maro ny olona fa tsy tena miankina pure amin'Andriamanitra loatra. Lasa indraindray ianao tia miankina amin'ny toaka, hiankina amin'ny sigara, hiankina amin'ny nakafe aza indraindray raha mety misy mihitsy hoe miankina amin'ny sakay koa. Zany hoe izay zavatra rehetra tena tsy mampahazo aina anao narongona zavatra ohatr'izany fa lasa misolo toerana n'Andriamanitra eo amin'ny fiainana ohatra tsy mahazo aina ianao raha tsy misy azy nefa voary ilay izy dia miafinao ambadiky reniny devoly miafinao ambadiky reniny devoly mba ahafahany mizara ny fifantohan'ny olona tsy ankina 100% amin'Andriamanitra fa na amin'ny voary na amin'ny tenany na amin'ny zavatra hafa zay hoe lasa mamatotra ny olona tsy ahafahan'ny olona tena iaina ao anatin'izany atao hoe fiankina 100% amin'Andriamanitra zany. Midika zany fa ny fibanjinantsika ny Jesosy rery ihany ny vahaolana ao antsika satria Jesosy Kristy ny mpamonjy. Raha tsy tonga nofo Jesosy hamonjy ny olona nanaiko ho faty eo amin'ny toeran'ny olona dia very mandrakizay ny olombelona. Noho izany tsy finoantsika intsony no iainantsika ankehitriny fa finoana ny zanak'Andriamanitra. Zay no lazain'ny bokin'ny Hebreo teo Hebreo 12:2 mila mibanjina ny Jesosy tsika satria izy ny tompo ny finoantsika. Ary izy koa ny mpanefa azy zany hoe na ny fanefana an'ilay finoana na ny tompon'ilay finoana dia tsy isika fa Jesosy Kristy daholo ilay izy. Noho izany tsika zany raha vao tafasaraka amin'ny Jesosy dia tsy mahay manao na inona satria ny fananantsika ny Jesosy no nanantsika ny finoany activé atao anatsika ahafahantsika miaina ny finoan'Andriamanitra. Dia zay no mahatonga ilay hoe ainao hoe zavatra rehetra dia n'Andriamanitra tao. Dia nanontany ny mpianatra hoe ahoana fisehony zany dia Jesosy hoe manana ny finoan'Andriamanitra. Zany hoe Jesosy tonga mba ahafahantsika misitraka sy manana ao anatsika ny finoan'Andriamanitra. Zay mahatonga antsika tsy maintsy mijery sy mibanjina an Jesosy. Hoe nohatra tsara atsika tafiny eo anoloana na amin'ny fijoroana na amin'ny fanompoana na amin'ny fanatanterana ny asa dia Jesosy Kristy avy any Nazareta. Eto atsika dia hiditra ao anatin'ilay fahamarinana mikasika momba ny fahafahantsika misitraka mandritra ny vavaka sy ffdkn hiatrehantsika ny asan'Andriamanitra sy izay fanoloran-tena tsara ny ainatsika tao anatin'ny efatrandro voalohany mahakasika ny atao hoe miatrika fahavalo efa resitsika. Ny miatrika fahavalo efa resitsika Apokalipsy 2:20
ny andiny fafitoko hatramin'ny andiny favalo amin'ny anaran'i Jesosy. Apokalipsy 2:20-7 Hoy izy ny ten'Andriamanitra ato hoe ary nisy ady tany an-danitra Mikaela sy ny anjeliny niady tamin'ilay dragona ary ilay dragona ambanin'ny anjeliny kosa dia niady. 9 nefa tsy naharesy sady tsy nisy fitoerana ho azy intsony tany an-danitra. Apetrako aloha ty fahamarinana ity. Ny ady tany an-danitra dia tsy nisy intervention an'Andriamanitra fa nanendry anjely atao hoe Mikael Andriamanitra andresy ny devoly sy ny firongony rehetra. Zany hoe tsy fahavalon'Andriamanitra ny devoly fa ny devoly créature, fa Andriamanitra rery no créateur, izy rery ny mpamorona. Noho izany ny mpanompon'Andriamanitra tao an-danitra tao hoe anjely mpitarotafika Mikael no nitondra ny ady tao an-danitra ka nahatonga ny Satana ho raraka sy resy. Isaorana ho Andriamanitra fa tsy ny devoly ny anjely faran'izay mahery indrindra tao an-danitra, fa Mikael dia efa ampy niatrika azy dia nahararaka azy ka nahatonga azy ho fahavalo resy hatramin'izao. Rehefa resy ny devoly ka niraraka avy any an-danitra, nidiny Jesosy. Mila fantatsika ty fahamarinana ity a. Nidiny Jesosy tsy hoe niady izy andresy any devoly, fa tonga izy anapahefana naka ny fahefana zay very tao amin'ny Adama tamin'ny nanekeny Jesosy ho resy tamin'ny fahotana. Zany hoe tsy nanota izy fa tonga ota ary nanaiky ho faty eo amin'ny toerantsika. Zany hoe noraisy ny faharesentsika, zay no tonga azy ho faty. Mba ahafahany Jesosy mitondra ny fanjakan'Andriamanitra zay nandresy an'io fanahy io tany an-danitra ho eto amboniny ty tany ty. Zany hoe Jesosy nahatongavany teto an-tany dia nitondra ny fanjakan'Andriamanitra eto an-tany. Ary koa tsy vitan'izay fa hitondra ny fiainan'Andriamanitra, hitondra ny fiainan'Andriamanitra ao anatsika. Jona 4:1-4. Mpangalatra tsy avy raha tsy handrava sy hamono ary andringana. Zao izy Jesosy tonga mba hanananareo fiainana ary fiainana be dia be. Io le fiainana mandrakizay lazay ny tenin'Andriamanitra amin'ny Jona 3:16 novakitsika hoe toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao, nomeny zanany latokana mba tsy ho very izay traminy azy, fa anana fiainana. Zany hoe transferana fiainana nahatongavan'i Jesosy eto ambonin'ny tany. Zany hoe rehefa nitondra izy an'io fanjakana io eto an-tany dia tsy hoe miady amin'ny devoly izy, fa ny devoly fahavalo efa resy nilaraka teto ambonin'ny tany. Dikan'izay miatrika fahavalo efa resy ianao fa tsy hoe miady mba handresy an'io fahavalo. Apetrao aloha zay mba hahafahan'ny moralantsika amin'ny alalan'ny fibanjinantsika an' Jesosy sy fananantsika azy, hananantsika antoka fa eto amin'ity tany ity ninona asan'io fahavalo ny andraikitra takian'Andriamanitra amintsika dia ny ho tonga saina ao anatin'ny fotoana rehetra zay iainantsika eto ambonin'ny tany, fa ny fananantsika an' Jesosy, ny fiombonantsika an' Jesosy, ny fananantsika ny herin'Andriamanitra, fananantsika ny tenin'Andriamanitra, ny fahatsapantsika ny fisian'ny fanjakany ao anatsika dia nanome antsika fahefany Jesosy amin'io fahavalo amin'ny alalan'ny fisiany ao anatsika. Voalohany aloha zany mila fantatsika ty fahamarinana ity. Ny fisiany Jesosy ao anatinao no anananao, mahatonga anao hanapahefana amin'io fanahy io. Fa raha tsy ao anatinao Jesosy, fa mitoetra ho taranaka Adama ianao tsy misy Jesosy eo amin'ny nofo, dia natsinao hoe jentilisa tsy manana an'Andriamanitra. Noho izany tsy manam-pahefana amin'io fanahy io ianao, fa ampahoriana io fanahy io sy eo ambany fahefany tanteraka. Noho izany ny olona rehetra zay tsy manana an' Jesosy dia tsy mahazo manantena fiainana zany. Ary fiainana mandrakizay io no antony mahatonga an' Jesosy tonga mba hananantsika antoka fa rehefa ao anatsika ny fanjakany, ao anatsika ny fahafenony dia ao anatsika ny fiainany. Reto zany ny zavatra anankiray tiako hanairana antsika ao anatin'izao hoe efatrandro faharoa zao zay ibanjinantsika an' Jesosy. Mila fantatsika fa ny devoly dia fahavalo mijoro mpanohatra an'Andriamanitra hatramin'ny voalohany. 2000 ans passé zany efa 2000 ans passé, 2 taona lasa, io fanahy io no efa noresena teo amin'ny hazo fijaliana. Zany hoe ny hery sy ny fahefana zany satria efa resy izy dia nyravany Jesosy ny asany
ary koa niraisin' Jesosy ny fahefam-panapahana tamin'ny alalan'ny fananan' Jesosy ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fitondran' Jesosy ny fanjakan'Andriamanitra teto ambony tany ny fahefam-panapahana ahafana mikasika an'io fanahy io. Jaona voalohany toko 7:15 Baiboly dia milaza Jaona voalohany toko 7:15 amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta izay manota ho izy dia avy amin'ny devoly satria ny devoly manotatra amin'ny voalohany. Fa izao ny sehoany zanak'Andriamanitra dia andrava ny asan'ny devoly. Zany hoe tonga Jesosy andrava ny asan'ny devoly. Tonga koa Jesosy anankiray tonga koa Jesosy anapahefana androaka devoly. Mila fantatsika aloha fa ny devoly dia tsy azo natao ninninona tany amin'ny testameta taloha. Fa ny atao amin'ny mpaminany sy ny mpanompon'Andriamanitra tany amin'ny testameta taloha dia manarina fotsiny izay mety hoe zavatra tsy nentina ataon'ny devoly toy ny hoe manasitrana ny olona marary, mamelona ny maty, manafaka ny ampahoriana koa ohatra zany amin'izay setrasetra mpandravana tiany ataony dikan'izay izy tsy azo kitihana fa miafina ambadiky ny asan'ny devoly. Dia rehefa victime ny olona dia nirahana amin'ny mpaminany zany hoe mametraka Andriamanitra hoe présent eto ambonin'ny tany amin'ny alalan'ny fisian'ny olona. Tsy Andriamanitra zany ny tonga aneho ny tenany fa Andriamanitra tonga nanendry olona. Dikan'izay manositra sy maniraka Andriamanitra mpaminany, olona atao hoe mpaminany, anositra olona mba ho fantsona ahafahan'Andriamanitra manambara ny fisian'ny présansany eto ambony tany eo anivon'ny olona amin'ny fanomanana ny fiavian'Andriamanitra ho eo amin'ny olona. Averiko a? Andriamanitra nanangana olona ao amin'ny testameta taloha. Azavaiko tsara izy fa ny teny gasy sina somary sarosarotra kely any. Nanangana olona Andriamanitra tao amin'ny testameta taloha atao hoe mpaminany, mpisorona, mpanompon'Andriamanitra. Reny no nosorany dia nomeny ny fanahany ao aminy. Rehefa nosorany reny dia nomeny ny fanahany ao aminy dia nijoro reny olon-dreny karazana fantsona hitarafana hoe présent eo amin'ny olona Andriamanitra. Melohan'ny fotoana nahatongavan'Andriamanitra naka ny endriky ny olona hiara-monina amin'ny olona atao hoe Jesosy Kristy. Inona ny tanjony? Zany hoe nampiasainy ireo mpanompo amin'ny testameta taloha ireo hiasa amin'ny faneho-pamantarana sy fahagagana goavana maneho fotsiny hoe momba an'ireo olondreo Andriamanitra ary niasa izy tao amina foko anankiray, tao amin'ny firenena anankiray tao hoe Israely. Tamin'izany dia nilaina ny fisehoan'Andriamanitra mahery teo amin'ny olona. Zany hoe no hamarinina tanteraka amin'ny faneho-pamantarana sy fahagagana ny olona izay nampiasain'Andriamanitra mba hinoany olona fa eo Andriamanitra na koa hoe manotrina ary niasa teo amin'ny olona izay nampiasaina izy mba halalan'ny olona fa ny olona mila marinina amin'ny faneho-pamantarana hitarafana fa eo Andriamanitra. Testameta taloha zany dia Andriamanitra miasa ary koa mampiorina finoana amin'seho sy asa mahagaga. Zany hoe tamin'ny asany nanaporofon'Andriamanitra hoe présent eo amin'ny olona izy. Mosesy zany mila miporofon'Andriamanitra tamin'ny asa mahagaga ny fampiasany azy sy ny antsony azy ho mpanompo. Jereo raha mijery ny Mosesy, Elisy na Isaia mpaminany aza dia nampiasain'Andriamanitra tamin'ny fahagagana maro loko. Ary raha jerena ohatrany hoe mihoatra lavitra noho ny nampiasana sy ny sehoana teo amin'ny fiainan'i Jesosy ara-pamantarana aza ny fomba ny sehoan'Andriamanitra teo amin'ny olona nampiasainy tamin'izany. Ohatra fotsiny, Jesosy zao raha niaingana mokilo tsomy 5,000 dia niainga tamin'ny mofo 6,500. Fa Moïse tany amin'ny désert tonga dia nisokatra ny lanitra nandatsaka mana. Mba fantatrareo fa tamin'i Jesosy teto tany tsisy masoandro hoe niposaka avy any andrefana izany fa tamin'ny andron'ny Isaia nisy an'izany rehefa niteny tamin'ny Ezeka izy hoe mba hinonao fa Andriamanitra naniraka hoe amelona anao indray dia ho aposaka avy any amin'ny ady ho folo avy any amin'izay nileteny ny masoandro zany hoe miposaka avy any andrefana indray masoandro verina nakany antsinanana. Zany hoe misy mirakla tsy miverina indroa. Fa tamin'ny testameta taloha no sehoan'Andriamanitra sy ny setrasetran'Andriamanitra tamin'ny resaka hoe fikitihana voary, fikitihana ohatrany hoe contre nature, ohatrany hoe zavatra tsy dia tena normal loatra amin'izay lalàna amin'ny fera-boajanahary no sehoan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fampiasana mpanompo. Ohatra, nisy an'izany masoandro nijanona nandritra ny 48 heures zany tamin'ny andron'i Josoa mba handreseny amin'ny adiny amin'ny Amalekita. Zavatra ohatr'izany zany ny zavatra ny sehoan'Andriamanitra tany amin'ny testameta taloha. Setrasetra raha-paneho-pamantarana namarinana olona ampiasain'Andriamanitra. Midika fa ny olona tsy marina no ampiasain'Andriamanitra noho izany mila marinina mba hinon'ny olona fa eo Andriamanitra. Fa tamin'ny fahatongavan'i Jesosy tsy mba niezaka naneho ny tenany tamin'ny fahaiza-manaony amin'ny maha Andriamanitra azy.
Fa ny antony natongavan' Jesosy ambony lavitra noho izay. Ny vision napetraka Andriamanitra tao am-pon'i Jesosy dia zavatra anankitelo ngeza be. Voalohany, tonga izy amonjy ny olona ho afaka mifahotana. Zany hoe afahan'ny olona mandray fiainana avy amin'ny ray sy miombona amin'ny ray. Zay hoe tonga ampiavana amin'ny ray satria tsisy lalana afa-tsika miombona amin'Andriamanitra fa tsy amin'ny alalany. Zay aloha zany ny mission Jesosy voalohany. Mission Jesosy faharoa indray, tonga izy ananan'ny olona rehetra fanapahana zay mino azy amin'ny kerobima voaositra ny odina ny anjera fa resy avy any an-danitra tao hoe devoly io, fa efa mpanapahana afana mikasika an'io fanahy io. Testamenta taloha nahenjana be azy amin'ny fisehoan'Andriamanitra teo amin'ny fiainan'i Moïse sy Elia sy Isaiasy rehetrarehetra. Tsy afaka nandroaka devoly ry zalahy. Satria tamin'izany fotoana zany tsy mbola teto an-tany ny fanjakan'Andriamanitra. Ny olona tokana nitondra ny fanjakan'Andriamanitra eto an-tany dia tamin'ny fotoana nahatongavan'i Jesosy Kristy teto an-tany irery ihany. Ny antony dia tsotra, nampiasaina ny olona anehoana ny fisian'Andriamanitra. Fa Kristy Jesosy tonga Andriamanitra naka nendriky ny olona hitondra ny fanjakana eto an-tany. Azonareo fipetraka ilay izy. Reo zavatra roa reo zany mahasamihafa ny Jesosy tamin'ireo olona rehetra izay niseho teo amin'ny testamenta taloha. Ny olon'ny testamenta taloha zany dia tadidio efa nisy fanasitrana tamin'ny testamenta taloha noho izany tsy fanasitrana nahatongavan'i Jesosy teto an-tany. Fananganana maty efa nisy tamin'ny andron'ny Elisa noho izany tsy hanangana maty nahatongavan'i Jesosy eto an-tany. Ny vahaolana koa efa nisy teto ambony tany Elisa na mahaolana firenena anankiray teo mavadin'ny Samaria noho izany tsy mahaolana nahatongavan'i Jesosy eto an-tany. Fa inona ary zany ny mission nampiavaka an'i Jesosy teto an-tany? Ampiombona ny olona amiray, halleloja, ary hamonjy zao tontolo zao zay very ho averina ho amin'ny rainy amin'ny Andriamanitra azy. Io mission tokana io, zay mission messianique. Zay ny maha-messia tokana an'i Jesosy, fa tsy nampiasa olona izy hitondra mission messianique, fa izy rery ny Messia ary izy rery ny Kristy mandrakizay. Io zany tsy nampiasa olona mihitsy izy ho Kristy. Fa raha misy milaza ny tena no Kristy nefa olona nampiasain'Andriamanitra manana ny ositra maha-Kristy azy, zay mampaminany sandoka azy. Dia eo tsany mahasari-piaro atsika. Ary ijoron'ny kristiana amin'izao andro faran'izao, mila mibanjina an' Jesosy ianao. Satria raha tsy no Jesosy, raha tsy avy amin'ny Jesosy, raha tsy miaraka amin'ny Jesosy, raha tsy ao amin'ny Jesosy tsika, dia tsy fantatr'Andriamanitra. Tsy fantatr'Andriamanitra mihitsy. Io mission manokana nahatongavan'i Jesosy io, fa ny faniompamantarana dia zao tsy objectif ilay izy natanjona. Hoe anaporofona fa eo amin'ny Jesosy Andriamanitra na manohana an'i Jesosy Andriamanitra satria izy efa Andriamanitra. Noho izany tsy mila qualité de miracle marevaka be izy vao inona fa Andriamanitra izy. Fa ny fisehoam-pamonjena tamin'ny tiavany antsika nahafatesany ka nanangana ny tenany tamin'ny maty izy satria eo ny nampiavaka ny maha-Mesia azy. Tsisy olona anankiray eto ambonin'ny tany ka nitsangana tamin'ny maty raha tsy nanirahana mpaminany. Jesosy rery ny maty atelona ary izy rery no nitsangana tamin'ny maty tao am-pasana. Zany ny maha-Mesia azy. Noho izany zay rehetra mino an' Jesosy rery manana fiainana mandrakizay ary manaiky hibanjina an' Jesosy ihany no antoka ahafahantsika manahaka sy mahita ny fahatsaràn'Andriamanitra. Na eo amin'ny ministera zany zay dimy, ary iny efa naveriko foana nandritra n'ity fotoana ity hoe isika tsy mpaminany fa tahaka ny mpaminany satria izy rery no taafina fa izy ny tena mpaminany. Isika tsy apôstôly fa tahaka ny apôstôly satria izy rery no taafana satria izy ny tena apôstôly lehibe indrindra. Ohatr'izay, reo ministera dimy dia natao hanahafana azy, zay ny hibanjina anazy satria raha tsy mibanjina azy ianao ka tsy mahita azy eto anaty baiboly dia sarotra sy barango ny hatongavantsika ny an-danitra. Zay mahatonga anay mitory an'i Jesosy, manambara an'i Jesosy ary mizara an'i Jesosy mandrak'androany ary mandram-piveriny any amin'ny raha ho any lanitra. Jesosy zany dia tsy mba niezaka izy naneho ny tenany satria tsy olona marinina izy amin'ny asa fa Andriamanitra ny fahamarinana amin'ny asa izy. Ao ka ny antony Mosesy mila fanamarinana satria olona no ampiasain'Andriamanitra, ohatr'izany Elia, ohatr'izany Isaia, fa Jesosy Andriamanitra tsy mila marinina amin'ny asa izy satria mpamorona izy sady mpamonjy. Ny antony zavatra lehibe dia zao tsy tonga anao fahagagana izy mba ho hita fa Andriamanitra mahagaga izy ny tonga hamonjy. Ary ny mahavariana nefa dia zao, na dia goavana aza ny fomba nampiasana andro Mosesy sy Elia, Elisa sy Jeremia, dia zao
tsy mba afaka namoaka devoly zareo satria mbola tsy tety ny fanjakan'Andriamanitra. Ahoana ary nananako an'izany révélation zany hoe ahoana tsy tety ny fanjakan'Andriamanitra fa tsy fanjakan'Andriamanitra indray zany reny nampiasana ny zalahy reny. Tsy zany no teny. Satria raha mampianatra eto androany efa teto ny fanjakan'Andriamanitra dia olony anganongoana fa ndreo porofona ara-baiboly ny fahamarinana. Matthieu 2:20 ka hatramin'ny 2:20. Ozy izy ny olona, ozy izy ny jiosy. 2:20 azafady. Ary raha Satana no mamoaka ny Satana dia miady an-trano izy Jesosy. Ataoko aloha ataoko hoe manomboka amin'ny 2:20 e. Nohon ireny fariseo dia hoy ny fariseo tsy misy amoale iny démonie fa tsy Belzebub alohan'ny démonie satria zareo gaga fa tsisy mpamoaka devoly zany tamin'izany. Tao amin'ny synagogue dia mieritreritra izy hoe Belzebub any amohan'ny démonie satria tsy possible fa mbola tsy présent, mbola tsy nisy iraka mihitsy mamoaka devoly zany tao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Normal ihany le fisainany fariseo tamin'izany satria tsy mbola nisy porofom-panehoana fandroana devoly mihitsy. Eto zany le zavatra tiako zaraina hoe mbola tsy voakasika mihitsy io fanahy io fa ny asany fotsiny zany ny réparenao rehefa ohatra izy ka mamono dia mamelona ny mpaminany. Onction ny asa be fa tsy mbola nisy assistance na fanotronan'Andriamanitra be loatra teo amin'ny ivon'ny asan'Andriamanitra nafanana androka io devoly. 5:20 Ary Jesosy nalala ny eritreriny dia nanao taminy hoe foana ny fanjakana rehetra izay miady an-trano ary tsy aharitra ny tanàna rehetra na ny trano izay miady an-trano. Ary raha Satana no amoahako ny Satana dia miady an-trano izy ka ahoana no aharitany fanjakana. 20 eny amin'izay ny ary raha Belzebub no amoahako démonie iza kosa no mba amoahany zanakare ho azy satria génération le famoahana zany. Zany hoe ary noho izany taranaka zany le famoahana générationnel le izy. Dia izy hoe ary noho izany dia izy ihany no mpitsara anareo. 5:20 fa raha ny fanan'Andriamanitra kosa no amoahako démonie dia efa tonga aminareo sahady ny fanjakan'Andriamanitra. Ny dikan'izay ny fanehoam-pamantarana fa présent ny fanjakana dia azo kasiana ny devoly, azo roasina amin'izay izy. Zay no mahatonga antsika mandroaka azy. Tsy miady tsika satria fa valo efa resy avy any an-danitra izy niraraka teto an-tany. Noho izany tsisy ady inrotsony. Fa rehefa raraka izy dia raraka mandrakizay. Fa ny ataontsika mandroaka ny fahefanany meny Jesosy ianao tsy hoe miady amin'ny devoly fa mandroaka devoly. Il suffit de manaiky an'Andriamanitra ianao dia mandroaka. Manaiky fotsiny ianao dia mandroaka. Zay mahatonga Baiboly ny teny. Jakoba ny teny an'izany e. Hoy izy hoe manaiky an'Andriamanitra dia toero ny devoly. Fandositra anareo izy. Ny anjara voateny roan'ny devoly ho an'ny olona manaiky an'Andriamanitra dia tsy misy akoatry ny mitsoaka sy mandositra anareo. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra. Dia jereo tsara ny zavatra mitranga. Midika io teny io fa Satana tsy hoe tsy voakitika mihitsy izy tany aloha. Tsy azo natao ninina mihitsy izy talohany io. Fa zay erreur fotsiny ataony tsy maintsy réparen'ny mpaminany sy be ositra sy ny mpanompandriamanitra atao amin'ny testamenta taloha satria mbola tsy tonga amin'ny fanjakan'Andriamanitra nahoana tsy eo amin'ny domaine na tontolon'olombelona ny fahefana mandroaka azy fa ilana ny maha ao amin'ny olona ny fisian'ny fanjakan'Andriamanitra. Dikan'izany ny vision an'Andriamanitra ho anao dia ny atonga ny fanjakana ao anatinao. Ary raha io tenin' Jesosy io dia mazava ho azy ny présence ny fanamasinao ao anatin'ny olona mahatonga ny fanjakan'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny olona. Ary efa ny présence ny fanan'Andriamanitra ao anatin'ny olona tsy tanteraka raha tsy mandray an'i Jesosy ianao ny olona. Satria ny fanan'Andriamanitra dia mitoetra ao anatin'ny olona nandray an'i Jesosy. Tsy manana ninina avy aminy ny fanahy masina fa zay an'i Jesosy ihany no entiny eo amin'ny olona satria Jesosy no ohatry ny olona tanteraka azo ny fanahy masina ampiasaina fa nahafa-po azy ny fanimpony. Tanteraka 100% tao amin'i Jesosy Kristy daholo ny fahatanteran'ny fanimpona teto ambonin'ny tany zay mahafeno ny fepetra mpanehoana ny mahazanak'Andriamanitra. Noho izany zay nandray an'i Jesosy no nomena hery ho tonga zanak'Andriamanitra ka ny zanak'Andriamanitra ihany no manana ny fanjakan'Andriamanitra ao anatiny. Ary rehefa ao anatin'ny zanak'Andriamanitra ny fanjakan'Andriamanitra dia manam-pahefana amin'ny devoly izy androaka azy. Ao tsaritsika, ao tsaritsika. Dia hoy izy Jesosy rehefa tonga Jesosy Kristy tompo dia tonga amin'ny fanjakan'Andriamanitra eto an-tany ary manomboka hatreo ny fahafahana mandroaka ny fanarahatseho tsy misy manam-pahefana tamin'ny tany aloha fa rehefa tonga Jesosy dia nanomboka nanam-pahefana nandroaka azy. Ary amin'izao fotoana izao dia efa tonga ny fanjakan'Andriamanitra ary ao anatintsika izany fanjakan'Andriamanitra any amin'ny alalan'ny fanahy masina sy amin'ny alalan'ny fananantsika ny anaran'i Jesosy. Roa arivo taona lasa izay Jesosy no efa nandroaka an'io fanahy io. Fa ny zavatra mahavariana maninona mandrakandroany io fanahy io mbola roasina foana fa tsy mety miala eto ambonin'ity tany ity fa miala amin'izay olona fotsiny voageja dia afaka le olona fa le fanahy mbola eto. Efa roa arivo taona lasa izay.
Ny antony dia tsotra. Ny antony tohizan'ny fandroana azy mandrakandroany fa mbola tsy mety manjavona izy dia zao. Satria mbola tsy tapitra amin'ny fepitoana nomen'ny olombelona azy ialany eto ambonin'ny tany. Nomen'ny olombelona anisan'ny participer ny olombelona satria raha ohatra ka tsy nanaiky azy Adama tamin'ny fakapanahy ilana ny azy fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia efa voatsara io fanahy io rehefa tsy teto an-tany intsony. Fa ny problema mbola maheto an-tany an'io fanahy io dia tadidio satria mbola manana an'ilay fahefa-panapahana tao amin'ny Adama izy ahafahany miaina kely. Dia zay mahatonga ny bokin'ny Apokalipsy milaza hoe loza ho anareo eny ambonin'ny tany ozy izy fa nilatsaka ho any aminareo ny devoly izay rombotra ozy izy ary manana fahatezerana lehibe ao aminy satria fantany fa kely sisa ny androny. Zany hoe ny devoly zany tsy aina mandrakizay fa kely sisa ny androny. Noho izany mandra-pahatonga ny fotoana tena hitsarana azy dia eto an-tany izy ary tsy maintsy mandroaka azy ianao. Iala eo amin'ny fiainanao. Tsy maintsy mandroaka azy ianao iala eo amin'ny fiainanao ka satria mbola tsy tapitra amin'ny fiampitoana iainana eto ambonin'ny tany dia tsy maintsy roasina izy aloha. Marka 16 ny 15 ka hatramin'ny 20. Marka 5:20 ao tsara ve tsika menakavy tompoko? Mino fa hiasa amin'ny fiainantsika tsirairay avy Andriamanitra ao anatin'izao takariva ibanjinantsika ny Jesosy zao indray ao anatin'ilay lohahevitra efatrandro farany alohan'ny ataperan'ny fifadikana izay rahantsika mandritra ny 20 andro. Marka 5:20 ka hatramin'ny 20. Ary Jesosy taminy mandehanana amin'izao tontolo izao ianareo dia toriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra izay misy atao batisa novonjena fa izay tsy mety mino no eloina. Ary zao famantaran'izao izy Jesosy nanaraka an'izay mino. Amoaka dia amin'ny anarako izy hiteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy. Andray mena rana izy ary na dia misotro zava-mahafaty azy dia tsy hampaninina azy zany. Ametra tanana marary izy dia ho sitrany ireny. Ary Jesosy tompo rehefa ny teny taminy dia nampiakarina ho any an-danitra ka nipetraka eo ankavanan'Andriamanitra. Dia 20 fa izy ireo kosa dia lasaka nitory teny eny tontolo eny ary ny tompo niara-niasa taminy ka nanamarina ny teny tamin'ny famantarana izay nomba azy. Eto Jesosy no miteny tamin'ny mpianany hoe ireto ny famantarana manaraka ny mino ary tao anatin'izany ny fandroahana devoly. Hozy izy teto hoe amoaka dia amin'ny anarako izy. Ka ny teny pikasam-pamantarana sy fahagagana dia nataon'Andriamanitra ho an'izay mino. Eto zany ny problema ao anatin'ity teny ity, maro ny olona manao fahadisoana rehefa mamaky an'io teny io. Rehefa avy mamaky an'io teny io dia hitantsika tsara ny zavatra mitranga sy fahamarinana miafina ao ambadika io teny io. Maro ny voafitaka rehefa mamaky an'io teny io milaza fa ny famantana sy fahagagana voalazan'i Jesosy eto dia natao ny apôstôly sy hampanovana ny apôstôly. Nadika koa natao an'izy ireo rery ihany. Ary zany ary indraindray ny problema ao anatin'ny fiangonana izay mbola tsy miaina ao anatin'ny fisokafana ara-pamantarana sy fahagagana satria azadiny fa na i Paoly aza nananatra ny Timoty ny teny hoe tandremo izy fa ho avy ny andro izy misy olona manana ny toe-panaraka an'Andriamanitra fa mandany heriny dia izy hoe reny koa dia alaviro. Ny dikan'izay ilainy ianao mahalala an'Andriamanitra, manana ny toe-panaraka an'Andriamanitra fa mila meno koa ianao ny herin'Andriamanitra. Ny fameno ireo zavatra ireo fa tsy azo sarahany. Dia eto ny fahitako azy dia tsotra. Voafitaka ny ankabetsahany maro lasa tsy mino ny herin'Andriamanitra fa miorina fotsiny amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra. Eto ny Baiboly tsy miteny hoe zao ny famantarana manaraka an'izay ny rahana. Eto ny Baiboly tsy miteny hoe famantarana manaraka an'izay apôstôly na olona manana ministera. Fa hozy izy hoe famantarana manaraka izay mino. Tsy miteny ny Baiboly hoe zao ny famantarana manaraka ny apôstôly fa hozy izy hoe zao ny famantarana sy fahagagana manaraka an'izay mino ny teny torian'ny apôstôly. Zany hoe teny toriana no miteraka finoana. Fa tsy ny apôstôly no lazain'Andriamanitra hoe voatendry manokana anehoana n'ilay famantarana manaraka azy. Eno ia. Averiko. Lay teny torian'ny apôstôly inon'ny olona izay mandre no miteraka fanovana ao anatin'ny mino ho karazan'olona ombam-pamantarana sy fahagagana. Fa tsy hoe le apôstôly no tendren'Andriamanitra mba ino sy ho fantsony eo ampelantanany fotsiny, sy ho fantsony eo ampelantanan'Andriamanitra fotsiny anehoam-pamantarana. Noho izany tsy natokana ho an'ny apôstôly sy ny ministera dimy fanehoam-pamantarana sy fahagagana fa ho an'izay olona miainy teny ka velo ny finoana ao amin'ilay teny izay reny avy amin'Andriamanitra. Aleo aloha izay zavatra izay tena hipetraka tsara. Midika zany fa ny apôstôly tsy hoe ny apôstôly ihany no isan'ny mino fa ao anatin'ny mino ny apôstôly dia amarinina ny fanehoam-pamantarana sy fahagagana. Ianao zany tsy voatery ho apôstôly vao amoaka devoly
fa ao amin'ny alalan'ny finoana ho an'i Jesosy dia afaka mijoro ianao mandroaka azy sy manam-pahefana aminy satria ao anatinao ny fanjakan'Andriamanitra. Ka ny teny fikasana dia natao an'izay rehetra mino fa tsy ho an'izay rehetra nirahana fotsiny. Tsy hatreo amin'ny apôstôly akory ny famantarana sy fahagagana fa ao amin'ny teny inotsika izay nitoriany ny apôstôly. Tsy fantatra hoe za zao androany mba mitory teny. Eto androany raha mino zany ianao zay teny toriako sy ampitondren'Andriamanitra dia ho anao zany le faneho-pamantarana sy fahagagana sady aseho le faneho-pamantarana sy fahagagana no hainao koa no hamarinan'Andriamanitra ny faneho-pamantarana sy fahagagana. Andriamanitra zany dia ao amin'ny teny. Noho izany mila minontsika fa rehefa minontsika dia mahita ny voninahitr'Andriamanitra. Tsy miteny Jesosy hoe izao ny famantarana sy fahagagana manaraka ny groupe d'intercession en église. Na hoe rehefa miatrikolana ianao dia ka mifadianina dia voasehonao faneho-pamantarana sy fahagagana. Tsy hoe manaraka ho azy ny famantarana rehefa tonga mpivavaka ianao. Tsy hoe famantarana manaraka ny mpifadianina ilay izy na mpivavaka fotsiny. Na koa rehefa mahavita teolojia sy fianarana baiboly enjana be anao vao manaraka anao le faneho-pamantarana sy fahagagana. Mahavoafeny Genesisy hatrany amin'ny Apokalipsy reo faneho-pamantarana fa ho an'izay mino. Tsy hoe rehefa intercesseur ianao na mpivavaka be ianao na mpifadianina be vao manaraka anao faneho-pamantarana sy fahagagana fa rehefa mino ianao. Zay ny voalaza eto. Tsy niteny zany Jesosy eto hoe zao ny famantarana sy fahagagana manaraka an'izay miantso mampiasa ny anaran'i Jesosy. Non. Aza fangaro le izy. Tsy hoe mahay mampiasa ny anaran'i Jesosy sika fa mino aloha tsika. Misy ane olona nampiasa ny anaran'i Jesosy eto anaty baiboly ary mahay mampiasa ny anarana fa tsy nivalian'Andriamanitra akory. Tamin'ny fandroana devoly ny zanaky Sikeva ohatra. Niantso ny anaran'i Jesosy zareo fa tsy nety le devoly hiala fa au contraire ny devoly lasa nandratra azy. Satria tsy rehetra mahalala an'i Jesosy sy mampiasa ny anarany no amarinina ny faneho-pamantarana sy fahagagana hoe délivrer le olona. Fa ny olona mino. Ny atao hoe olona mino dia manana communion amb Jesosy, nandray an'i Jesosy, tonga zanak'Andriamanitra sy mahalala an'i Jesosy. Maro ny miantso ny anaran'i Jesosy fa vitsy ny tena mino an'i Jesosy avy any Nazareta. Noho izany ny fanontaniako dia zao hoe mino ve ianao? Mino an'i Jesosy ve tsika? Ny hoe miaraka amin'ny Jesosy, mahita azy mandroaka devoly kanefa tsy misokatra ho amin'ny finoana dia mahatonga amin'ny mpianatra sasany tsy mandray na inona ohatra Jodasy. Sa zao tao anaty baiboly tsy mbola nahita mihitsy any Jodasy nandroaka devoly dia hoe afaka faripetera sy rojona sy ny karazany mba hvkl mba hoviana moa ary zany Jodasy mba nampiasaina tamin'izany faneho-pamantarana mandroaka devoly zany. Satria ny olona vesara nota dia tsy afaka hikasika an'io fanahy io raha mbola ampiasaina. Nisy fananatory tao amin'ny Jodasy noho izany miaratsiny fa sady tsy azo ampiasaina izy nananto tena amin'ny farany. Zay no maharatsy familin-dalana avy amin'io fanahy io. Eo amin'ny fiainan'ny olona izay ratsy mitandrina manaiky hifantoka tsara amin'ny anjara voatendry fiainam-panahiny resahako eto fiverenan'i Jesosy ny tanjona. Mila miambina isika mibanjina tsara, mianatra mibanjina tsara sy mijery an' Jesosy ilay tompo sy mpanefa vonotsika. Fa misy ny lavitra tsy teo amin'i Jesosy fa nino azy indray. Mba fantatrareo fa misy olona lavitra. Jesosy tao Jerosalema tao anivon'ny Israely niara-nonina tamin-dry zareo isan'andro. Fa misy olona tsy nanaraka an'i Jesosy ato anaty baiboly fa nampiasa ny anarany dia namaly ny anarany satria nino azy. Lasany jereo hoe boky Marika révélation mahafinaritra kely asehon'ny tompo antsika ilay izy ao Marika 7 nandiny fa 7 ka hatrany 5. Ary zao tamin'ny mpampianatra nahita olona anankiray namoaka dia mita amin'ny anaranao zay ka nirarahanay izy satria tsy nanaraka antsika. Hoy Jesosy aza mandrara azy fa tsy misy olona zay anao asa lehibe amin'ny anarako ka ateny raha tsy avetivety. Zareo ne zany gaga ny apôstôly zay miaraka aminao isan'andro eto. Mahita anao mandroaka devoly ary koa nisy nampiasa ny anaranao nefa tsy miaraka amintsika. Toy izy hoe ajanony zany fa mbola eto amin'ny tanàna zay. Sary piaro amin'ny zavatra tsisy dikany. Toy izy Jesosy nijery tsotro zany no fampiarana ny ory-zalahy. Esory aloha zany toe-po be fialonana zany fa tsy hoe asianareo ina moa sy ty tediavin-dralahy asiana logo le izy dia asiny anina hoe tena anay io fa tsy misy mahazo manao an'io. Teto olona tsy niara-dalana amin'i Jesosy fa nino azy. Nino ny anarany dia nahita vokatra goavana. Jesosy ny teny hoe mahita asa lehibe ozy izy. Manao asa lehibe ny dikan'izay nanao asa lehibe mety nandravarava tao Jerosalema koa zany zalahy reo noho ny fahalalany sy finoana an'i Jesosy. Izy tsy nanaraka an'i Jesosy tena amin'izay nalemy fa tonga dia nisokatra ny sainy mety mpianatra ny tompianana ireo teo aloha zany. Fa tonga dia nandray zareo. Zay no mahatonga antsika tsy tokony ho sary-piaro amin'ny fihitarana ao anatina ministera.
misy olona mety manana fo izy tonga dia ampiasain'Andriamanitra koa anatanteraka ny asany sy anaparitaka an'izany anarany zany sy ny herin'ny anarany dia tokony ho libra be ny any anatinao fa tsy mavesatra be na fa tokony aty ihany aza manao any jaonina tamin'izy mbola teo Jesosy ka sary piaro amin'ny zavatra tsisy dikany fa sady amatotra ny fonao izy ny tokony amboarina koa ny toe-ponao satria tokony halalaka ianao anatin'ny fitoriana satria tsy hanao ny olona tsy hanao ny asa fa misy lehibe tokony hoekentsika eto ary tsika rehetra dia mibanjina azy sy miaraka aminy Jesosy avy any Nazareta no anarany Jesosy tsy sarotana zany ka raha Jesosy tompony arana raha tsy sarotana manino ny jaonina mbola tsy mety tony ihany mandrakandroany Jesosy tompony anarana ny teny hoe tsy maninona ka mahita vokatra noho ny mpianatra ireo zay mpianatra teo ambany saokan Jesosy tsy nahita vokatra noho hitany hoe gaga ny mpianatra ary ko tao misy mahavita zareo fa ozy izy ireo ajanony zany fa naono Jesosy satria tsy manaraka atsika ry zareo dia Jesosy tsika tsy ianao eo amiko hitamaso fa ianao mino ao am-ponao vao manaraka zay no ilaiko sainao hoe olona tsy fantatra na ny anarany azy eto tsy voatona ho izy ireo olon'ireo mahita vokatra noho ny anaran'i Jesosy na dia teo aza ny apôstôly zay mpanompon'i Jesosy nanaraka sy nanakaiky azy zany hoe ny tiako lazaina dia tsotra mamaly ny finoana amin'ny anaran'i Jesosy na dia tsy mbola apôstôly ary ireo olon'ireo mamaly ny finoana ny anaran'i Jesosy na dia mbola tsy apôstôly ary ireo olon'ireo fa nahavita mibanjina an' Jesosy Jesosy te totaly zany navita mibanjina an' Jesosy tao am-pony zao zay hoe fakahita-po amin'Andriamanitra zay le mijery an' Jesosy fakahita-po amin'Andriamanitra te ohatry ny tehiteny Jesosy ohatry zany ane rehefa tsy eto ahy fakahita-po amiko fotsiny dia mety ny asako zay le mibanjina sy mijery an' Jesosy tamin'izany Jesosy teo ny apôstôly koa teo dia ozy ny apôstôly tamin'i Jesosy hoe misy mampiasa ny anaranao atsy na hoe héros tena mandaitra le izy kanefa tsy miaraka amintsika ry zareo zay nefa tsy manao an'izany isan'andro na dia eo azy ianao fa ianao manendry anay mba hoe mandana tsy folofolo mandana zao tsy indraindray vao mety ho anao fantatro ny zavatra omponao zao tsy Timoty ianao ny anaranao mety tsy Timoty mety tsy John mety tsy Paul ny anaranao mety tsy fantatra izy ny anankiray mety tsy Petera koa ny anaranao mety tsy fantatra izy ny anaranao fa mety tsy anarana anankiray ato anaty baiboly mety hoe eno zany ao anaty baiboly ohatra tsy misy apôstôly natao hoe Nicolas ohatra dia na tsy fantatra izy ny anaran'ilay izy na hoe tsisy apôstôly natao hoe Alexandra ohatra zany fa eto tsy anarana apôstôly nampiasaina no ilaina fa finoanan'i Jesosy na tsy voatery hitovy anarana amin'ny apôstôly azy rehefa ao anatinao ny finoana mety mifanohatra amin'izay anarana kristianina koa zay ny anaranao fa rehefa ao anatinao ny finoanan'i Jesosy dia amaly ianao ny anaran'i Jesosy olona tsy manaraka ao anatina gropony Jesosy akory sy ny mpianany nampiasa ny anarany dia namaly ny finoana tena azoko antoka fa raha mino ianao dia ahita ny voninahitr'Andriamanitra izy ny mpianany tamin'i Jesosy olona tsy miaraka amintsika akory nefa mampiasa ny anaranao kanefa mahasitrana ny marary zareo hoe aleo ajanona ka tena radinina tena apôstôly kely be felonana le izy ary reto tsy misy idira mihitsy amin'ny hoe pasteur na apôstôly na docteur na prophète na évangéliste fa ny fahagagana sy famantarana manaraka dia tsy manaraka ny hoe voatery évangéliste na apôstôly na ministère dimy fa zay mino ve anao dia ampy ny fononao ampiasan'Andriamanitra anao ataovy amen na moe ny faharoa ny fandroana demony dia anisan'ny fahamarinana nampiavaka ny afatra Jesosy ao am-bokin'ny Marka toko voalohany Alleluia Marka toko voalohany ny 9:20 ka hatramin'ny 9:70 ary nakany Kapernaum izy ireo nohony tamin'ny sabata dia niditra tao amin'ny sinagoga niaraka tamin'i Jesosy ka nampianatra dia talanjona ny olona tamin'ny fampianarana satria nampianatra azy tahaka izay manana fahefana izy fa tsy mba tahaka ny mpanora-dalàna zany hoe zay nylazainy dia nitanterahany ary niaraka tamin'izay dia nisy olona teo amin'ny sinagoga izay azony fanahy maloto ary niantso mafy raha lehilahy ka nanao hoe momfa ninona akory zahay sy ianao ry Jesosy avy any Nazareta avy andringana anay va ianao fantatra fa ilay masin'Andriamanitra ianao ary Jesosy niteny mafy ka nanao tamin'ny mangina ianao ka nivoa aminy dia nety le izy any fanahy maloto ny fanitsitona mitenan'ilay marary dia niantso tamin'ny feo mahery ka niala taminy hitanareo eto zany Jesosy sady mampianatra mivoaka amin'ny fanaritra tokony ohatr'izany mihitsy zany modely zao anaty zao fampianarana zao raha mino ianao ny tokantrano any dia ho zarazarain'Andriamanitra ohatry ny bombo kely mihitsy ny fahasoavany
Teny zavatra hitranga amin'izao jubili zao a tena vaky balina ny fahatsaran'Andriamanitra ny marary rehetra afaka hositran'Andriamanitra ny tokantrany zay voageja rehetra ho afahan'Andriamanitra ny fampahorian'ny fahotana zay rehetra mbola miaina ao anatin'ny fanangejana izy délivrance amin'ny fomba tsy takatry ny saina ho ataon'Andriamanitra ary ny fanahy maloto rehetra tonga dia hiaisitra variany zany izy fotoana niran'Andriamanitra tany amin'ny toerana anankiray ao anatin'ny tenin'Andriamanitra dia vola ohatran'ireny legiona reny ny fatorana tazomin'olona folo tonga teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra fa rehefa tonga teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra izy tonga dia miverina ny sainy dia afaka ilay efa natao amin'ilay olona lasa tonga dia toeram-pivoriana ny tao an-tranon'ilay olona tonga dia niteraka ho azy tao amin'ny tokantrano ony ireo vay satria niseho ny voninahitr'Andriamanitra. Hitanareo ny antom-pisian'ny asan'Andriamanitra dia ho amin'ny tanjona havita ny mission an'i Jesosy hitarika ny fanahin'olona ho an'Andriamanitra. Ny asa famonjena io zany nahatongavan'i Jesosy teto an-tany zay ny ibanjina antsika azy tsara satria raha ohatra ka naneho mpamantarana sy fahagagana ny olona tany amin'ny testamenta taloha dia tsy voatery ho voavonjy ry zareo nandray an'i Jesosy nandray handray famonjena aloha ao anatin'ilay asa mety hoe mivafo fotsiny izy dia ino an'Andriamanitra fa mbola miandry ny famonjena tahaka ireo letra tamy fa ny Jesosy efa tonga amin'ny famonjena tsika taty aoriana ny fahatongavan'i Jesosy noho izany mila tonga saintsika hoe zay zavatra rehetra omeny Jesosy atsika dia harena ahafahan'ny fanjakan'Andriamanitra mahazo aina eo amin'ny fiainantsika zany hoe ny fanjakan'Andriamanitra ato anatintsika dia azo aina amin'ny alalan'ny fampiasany atsika andrava ny asan'io fanahy io sy androaka n'io fanahy ratsy io tsy eto ambonin'ny tany. Jesosy nampianatra tamin'ny teny izy fahefana satria nanaiky azy ny fanahy ratsy hitantsika tao amin'ny Marika fa nisy nampiavaka ny ministeran'i Jesosy ny fandroana devoly ka ny hoe maty velona marary sitrana efa fahita ihany fa ny fanahy ratsy manaiky kosa Jesosy rery ihany no manana an'izany. Jesosy tsy hoe mitory fotsiny ao amin'ny famonjem-panahy fa ny afatra zay hoentiny koa dia tsy zaka ny fanahy ratsy. Zany no mahatonga antsika rehefa mitory ny amin'ny Jesosy Kristy sy mijoro ho an'i Jesosy Kristy dia mangovotra sy matahotra io fanahy io satria ny devoly koa mba mino dia mangovotra izy. Miseho ny hery rehefa eo Jesosy satria tsy tanana no ilaina na fahaizana ny anaran'i Jesosy no ilaina fa fiombonana amin'ny Jesosy no ilaina. Ny hoe zanak'Andriamanitra dia mahatonga anao anana ny hery sy ny fahefana ekeny fanahy ratsy ao anatinao. Ny faneken'ny fanahy ratsy atsika zany dia satria Jesosy Kristy ao anatsika sy ny fanan'Andriamanitra ao anatsika. Mila fantatsika aloha zay. Rehefa amin'ny toerana anankiray ohatra ny président de la République ka niditra hôpitaly izy dia ny fandriana lasa fandriana présidentielle. Rehefa matory eo izy le trano lasa tranon'ny président zany hoe le anarany zany miimpose eo amin'le toerana. Noho izany tsy ny olona rehetra mitafiditra amin'le efitra misy anazy fa tena tsy maintsy misy garde corps eo amin'izy na sendra hoe manavinavy fotsiny izy izy ka sendra matory ihany ka hoe any amin'ny hôpitaly ny toerana misy azy dia le anarana sy le fahefana ao aminy mamaly foana teo ohatr'izay koa. Rehefa zanak'Andriamanitra ianao ka manana Jesosy ao anatinao dia hitady devoly mihitsy hoe olona tsy azo atao ninina ianao. Ka n'aiza n'aiza toerana misy ianao dia mbola hitoetra eo sy ho amarinina eo ny mahazanak'Andriamanitra anao. Dia inona zany ny zavatra sarobidy amintsika mijoro tsara amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika. Ilaina ny fijoroantsika. Zay mahatonga ny Baiboly miteny fa sary-piaro izy amintsika satria hozy Jesosy talohan'ny elany teto tany tena nivavaka izy. Ianao hoe tena nentina mambavaka mihitsy nalohan'ny elany teto tany Jesosy tehirizo ireo. Zay nomena ho ahy. Zany Jaona 17. Nareo izy tsy natsoina hanao ny fanaon'izao tontolo izao. Ho eo amin'izao tontolo izao nareo fa tsy tonga hanao ny fanaony. Zay no mahatonga an'izao tontolo izao mankahala anareo satria tsy manao ny fanaony ianareo. Fa rehefa amin'izao tontolo izao tsika dia natsontsika hijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra tanteraka ho amarinina amin'ny teny sy ny fanahy ianao. Zay mahatonga ny Jaona tokavana 2:30 ampahafantariny antsika mihitsy ny fahamarinana mba tonga antsika tsy ho andevoziny tahotra ny fahafatesana. Satria natokavany Jesosy andresy an'io fanahy io, tsy hoe andresy an'io fanahy io fa ahafahanao hiatrika an'io fanahy io fa favaly efa resy io. Zay ilay tiako tenina tany amin'ny voalohany amin'ilay lohateny hoe miatrika fanahy efa resy ianao. Dikan'izay torinao indray mandresy amin'ny alalan'ny fisian'ny fanjakan'Andriamanitra ao anatinao. Efa nizaraiko zany efa ela be hoe ny fanjakan'Andriamanitra ane dia lay nisy toerana nisy an'Andriamanitra amin'ny fahafenony melohany nanamboarany lanitra. Io ilay Genesis toko voalohany. Tamin'ny voalohany Andriamanitra naharany lanitra sy ny tany. Taiza zany Andriamanitra raha mbola tsy vita ny lanitra tao amin'io fanjakany io. Dia izy io fanjakany io ray zanaka fanahy masina. Ao zany ny toetra. Ka raha miteny Andriamanitra fanjakan'Andriamanitra dia miresaka mikasika moa fiombonana indray zanaka fanahy masina. Ny ao anatinao ny tsy fanjakany lanitra fa ny ao anatinao fanjakan'Andriamanitra. Dikan'izay ny fahafenon'Andriamanitra ao anatsika mahatonga antsika manam-pahefana amin'io fanahy ratsy io.
io zany tsy devoly zany tsy natao anaiky olona tsy manana ny fanjakan'Andriamanitra satria izy mahafantatra ny legalité ny fiasany eto ambonin'ny tany hoe legal aloha hatreto mandrapatonga azy miala eto zay mahatonga azy nyroasina roa rivotaona lasa mbola tsy nanjavona mandrakandro fa androantsika mbola mandroaka foana mandrapatonga an'Andriamanitra anafoana azy satria efa kely sisa ny androny noho zany a raha hoe devoly hoe tsy ho eto tany tsony ny eritrereto nefa lasa izy zay dia tsisy tsony aza mieritreritra an'izany fa ozy Jesosy raha mialo amin'ny olona anankiray dia lasa aloha izy mivenjivenjy mitady toerana any misy rano satria mainy tendany dia zao rehefa mivery izy ka mahita olona voababiny ao anatin'ny fahalotoana ao anatin'ny faharatsiana miveriny izy miaraka amin'ny fanafito hafa zay dia ozy izy hoe ratsy lavitra noho ny teo ianao zay no mahatsara ny fiambenana ny fiambenana ane tsy atonga antsika hoe iambontsika mba tsy harary fa iambontsika mba tsy ho lavo ny fakapanahy ho asainy io fanahy io mba ho poteny io fanahy io zany ny fahavalo ny fijoroanao satria fanahy mialona ny fiombonanao amin'Andriamanitra tsy tia ny fiadananao ary le eto vita ihany satria 70 taona sy 80 taona fa tsy tia ny io fanahy io ny atonga anao hiadana mandrakizay satria ianao le voary ny riny nitovy aminao tovy endrika aminao fa Andriamanitra tsy nina tsy namorona ny devoly tovy endrika aminy zay nylazainy baiboly ihany andehantsika amorona olona tahaka ny endritsika fa ny devoly aniry tovy endrika amin'Andriamanitra noho izany rehefa namorona anao ho tonga endrika Andriamanitra hita maso dia fialonana anao no natonga an'io fanahy io mandavy sy manao zay fomba rehetra atafasaraka anao amin'Andriamanitra satria fantany loatra ny tombontsoam-pahasoavana nananao mihoatra dia ny aty ambonin'ny tany hiatrehanao ny mandrakizay rehefa hiala eto ianao Matthieu 7:1 ka hatramin'ny 5:9 ny aretina rehetra dia misy fanahy ratsy tompona andraikitra miafina ao ambadika tsy spektakla ny fandroana devoly fa asan'Andriamanitra rehefa ny olona ny tsy mahalala ny marina amin'ny tontolo ara-panahy dia manondrana satria Andriamanitra lasa omenao tsiny rehefa tsy tanteraka ny fahalalanao an'Andriamanitra nandretsika mametsena an'Andriamanitra rehefa misy zavatra mitranga nefa le fanahy ratsy tsika tsy niambina natonga azy tafiditra teo amin'ny fiainantsika dia rehefa miditra tsetra Andriamanitra amin'izay manafaka antsika dia lasa miasa le devoly ataony manaraka ny jeune ianao dia tafasaraka amin'Andriamanitra dia zay mahatonga anao lasa tsy mino an'Andriamanitra satria eritreretinao Andriamanitra indray ny ratsy nefa ianao tsy niambina natonga an'le fanahy tafiditra noho zany amafiso ny fiambenana alohan'ny fiverenan'i Jesosy satria zay miambina ihany ny fakahita amin'i Jesosy ao ve dikany hoe miambina mila ianao zany miombona tsara amin'ny tenin'Andriamanitra sary-piaro ny fiainam-pananao sy ny fiombonanao amin'Andriamanitra miraiky tsatsafidy ara-piombonana amin'Andriamanitra mijoro vavolombelo ny tenin'Andriamanitra manam-pahasahiana amin'ny asan'Andriamanitra ho mpanompo sy modely anahaka an'i Jesosy ahitan'ny olona taratra ny fisian'Andriamanitra sy ny fahasoavany eto ambonin'ity tany ity farany mila fantatsika fa Andriamanitra dia manovantsika olona mpitondra ny fanatrehany natao atahorana io fanahy ratsy io mila mamaky baiboly tsara tsika malala fa ny devoly dia manararoatra sy mandrava zay olona manaiky ampiasany sy toerany hitanareo Jesosy efa niteny ho antsika zanak'Andriamanitra mihitsy ty teny ty satria tsika mibanjina an' Jesosy eto Jona 5:4 zao nivaky ny teny eo amin'ny anaran'i Jesosy rehefa afaka zany ozy izy dia hitan'i Jesosy teo kianjan'ny tempolona lehilahy ka hoy izy taminy indro efa sitrany ianao aza manoty intsony fa ndrao anjoanao ilay ratsy noho ny teo ny dikan'izay zany Jesosy zany manasitrana an'le olona teo amin'ny tempoly dia nananatra azy Jesosy zao fa ho tanany natonga anao nalemy nandritra ny 7 taona nanana antony zany ny devoly ny azonana ny olo io dia mila misokatra ny saintsika satria nanoty olo io dia mbola tsy afaka tamin'ny otany zany natonga azy nalemy teo am-pandrina mahagaga olona malemy tsy mandeha n'aiza n'aiza nefa mpanota dia taiza zany izy nanota dia oviny izy ary 7 taona teo amin'ilay toerana teo manota ny eritreriny manota ny ota zany zavatra be dia be mety atonga anao sokajiana ho isan'ny mpanota dia Jesosy hoe nafany ianao teo no le ota dia fa afaka ianao dia amin'izao sisa zao aza manota intsony zany hoe raha malemy ianao teo dia mbola mety ratsy lavitra no teo le teo zany efa ratsy fa mbola ratsy kokoa indray zany hoe ny fahafahana ahafahan'ny satana manao maimizy ny fiainan'ny olona dia mametraka invitation izy ina ny invitation meny fakapanahy raha vao tafiditra ianao ka consommer le invitation dia lasa ota dia raha vao tafiditra le ota dia lasa manana antony ny devoly ifikirana aminao zany hoe ampidirana faharatsiana mihoatra satria ny fitsaharany devoly dia amin'ny alalan'ny fanekeny ambabo anao eo amin'ny nofo hidina ka amin'ity taona zao bily ity raha te hita zavatra goavany ianao esoro mihitsy ireo fakofakonota tsy manjary rehetrarehetra fakapanahy rehetrarehetra akoatra zay fakapanahy nasany ianao zay nahazatra hatramin'izay tena miangavy ianao raha vao fantatra fa tsy sitrapon'Andriamanitra tonga dia fahafahoany anaova le pasy mandalo alasa
lasa fa tsy ilaina amin'ny anaran'i Jesosy satria mantsy ny teny tamiko Andriamanitra ty tonjobily ty anao zavatra tsy mahazatra Andriamanitra. Le tsy resaka ifandraisan'ny olona samy olona hoe ihany na mahafinaritra ana ihany na tia dia zao zay le nyteneniko omaly atakarozy an'Andriamanitra le olona anankiray eritreretinao fa tianao be iny fa na ny olona faran'izay kaiky anao azy rehefa tafasaraka aminao ka tsy eo tsony heritaona roa taona ianao no tena mahatsiaro azy mety malahelo azy any anaty any anao satria tianao izy fa saingy izao raha tonga ny fotoana dia tadio fa teren'ny nofo ianao dia mety hoe olona anankiray hoe tsy nanam-paty izy fa 3 taona taona izy manomboka aminana dia hoe efa dino amin'izay iny dia soloana olona hafa indray nefa le teo ohatrany hoe voady hoe tsisy ohatranao tsisy karahanao tsisy tiako ankoatranao ianao mihitsy no ianao noho izany tsisy olombelona eto ambony tany ka nametrahanao fo mandrakizay zany hoe ahasolo ny toeran'Andriamanitra. Tiavo Jesosy, izy ny teo alohanao indrindra, izy miaraka aminao androany, izy mbola niaritra ny aminao, izy rerina vita maty rehefa tsy netiny nataonao dia tena maty mihitsy izy mba hamonjeny anao sy hamereniny anao mpiavana anao amin'ny ray, izy misaina ny mandrakizay anao, izy koa no hitsenanao raha vao miala eto tany ianao ary mbola izy no hitsenanao eny amin'ny ramalanitra rehefa tonga amin'ny fanjavonana. Dikan'izay tsy misy afa-tsy Jesosy, aza takalo re izy ataovy mitombo mihoatra lavitra no fitiavana ny olona zay akaiky anao. Mahavariana nefany fa ny zavatra adin'ny olona voalohany rehefa mety ny fiainana dia Andriamanitra sy ny fanjakana. Men'Andriamanitra hery ianao adinao fanjakan'Andriamanitra fa izy karakara ianao voalohany zay tianao ihany eto ambonin'ny tany. Za tsy miteny aza karakaraina ny ankonanao, aza tiavina amin'ny manodidina anao, non tsy izay ny tiako tenenina fa miangavy mbola manahitra isan'andro ary tsy haiko maninona koa zany zavatra zany apetraka Andriamanitra eto am-bavaka foana nandritry ny fanombohany ity vavaka sy ffdkn ity ka mandrak'androany mila matotra kokoa tsikera-piombonina amin'Andriamanitra. Tsy midika hoe tsy miasa ianao fa ny amin'ny toeram-piasana atao feno Andriamanitra ao anatinao, vavaka foana eny toeram-piasana miandrandra ny jobilio anao ty taona ity afaka iseho ny fiainanao voninahitra Andriamanitra, afaka ny tahian'Andriamanitra amin'ny lafindrehetra amin'ny fiainam-pananao tahaka izay hitaina fiainam-pananao koa rehefa avy eo nikoriana an'izany amin'ny fiainanao andavanandro, afaka teka surprise tsara ianao. Zao zao vavolombelona tamin'ny lumière zao tamin'ny lahady nanao fivoriana zareo tao anatin'ny adoration tonga dia nisy flasy hita amin'ny fiangonana maso tonga dia nazava be dia tafiditra tao anaty caméra ry zany hoe présente eo Andriamanitra nandritran'ilay fotoana zany dia teteny zany amintsika hoe ty fotoana ity zany misy zavatra zay manifestation zay nefa matoa sehoan'Andriamanitra dia midika teteny izy hoe présent ahako nefa ao anatin'ny fotoana isy ny présencen'Andriamanitra dia manomboka teseho Andriamanitra hoe eo afa velomy amin'izay ny afon'ny finoana apetrao amin'izay ny zavatra rehetra fa tena raikitra zao riandrotsika amin'ny sitrapon'Andriamanitra ka io fo io ny vavahady ifakahitantsika amin'Andriamanitra voalohany aza velo ho vesaran-javatry ny tany zany ianao nakely ohatran'iny tena miangavy nakely ohatran'iny azo avelao andeha iflozy daholo ny zavatra rehetra fa tsy mampaninona fa hitan'Andriamanitra ny fonao ary rehefa hitan'Andriamanitra ny fonao tena iseho aminao izy dia zay ny mahatonga an'i Jesosy zay tia aho Jesosy ka hitandrina ny teniko dia za ho tia azy ary iseho aminy. Le fisehoana mety amin'ny asa le izy fa fisehoana koa mety tena hoe réel koa satria io fotian'Andriamanitra io mahatonga an'Andriamanitra tamana dia ohatran'ny tehiteny zany izy hoe aza manafa eto alleluia. Tandremo koa ny saina mora manamelokolona sy mitahiry lolopo. Alleluia. Fa io toe-po io mahatonga an'ilay fanaratsy tsy mety miala ao anatin'ny olona satria ny seza fiandrianan'ny Satana dia zavatra anankiroa, fahalotom-po tsy famelan-keloka dia fanamelohana dia fitsarana sy fitsarana olona sy fahakalana olona. Io zany seza fiandrianana. Io zany raha vao zay ny toe-ponao dia tonga dia namelatra seza fiandrianana mihitsy ianao ngezabe ahafahan'io fanahy io tsy hiala ao anatinao. Zany hoe lasa mampaorona izy dia raha vao zay ny zavatra mitranga dia tsy afaka manao nin'Andriamanitra. Kanefa izao ny zavatra misy ho an'ny zanak'Andriamanitra rehetra. Luc 21:15 Andriamanitra dia niteny alleluia fa izaho sisa hanome anareo vava sy saina zay tsy azo ny fahavalonareo rehetra valiana na resena. Jesosy zany efa nanomentsika vava dia nanomentsika iny saina zay tsy azo ny fahavalontsika. Limitin'ny fahavalo zany dia eo amin'ny vava sy zavatra teneninao sy eo amin'ny sainao satria raha le vava sy saina nomeny Jesosy zany entinao miatrika azy dia tsy azo ny toerana mihitsy le izy. Dia zay mahatonga azy minegosy. Mba fantatrao mahatonga azy minegosy tonga izy aloha dia ataony zay tonga anao hiteny zavatra negatif eo amin'ny vavanao mba hisisisihany satria rehefa proclamenao le izy dia lasa manararoatra izy miditra manatanteraka an'izay zavatra mandresy lahatra anao. Mandresy lahatra mifonao zany izy mba ino izay zavatra ataony. Dia zay mahatonga antsika tsy milany fotoana mijery ny fanoherany eny ivelany fa manome fotoana hibanjinana an' Jesosy. Amin'izay fotoana izay zay lazain'i Jesosy ny fenao anatinao
fa tsy zavatra tiany devoly andresen-dahatra ny vavanao. Fa raha vao iny fo miova ny sainao sy ny vavanao dia manam-pahefany Satana ikororoka ny fiainanao. Mahita androany fa tsy solona eto, tsy ampivavaka izany. Ka iteniteny foana sanatria mivava ladiny lely. Ny ankonanao amin'ity taona ity ny ankonana tsara indrindra. Ianareo menakavy amin'ity taona ity ho tahin'Andriamanitra anatin'ity taona jobily ity. Ity ny taona tsara indrindra ahitanareo ny tanan'Andriamanitra sy ombonanareo amin'Andriamanitra ny fomba tsy takatry ny saina satria anamafioronnareo ny communionareo amin'Andriamanitra. Tsy ho raraka amin'ny fihetreretana maloto izany intsony ianao amin'izay fomba fisainana mondaine ka tonga ny sainao hitanondrika dia ho tavela eo amin'ny dingan'ny sekolony favarim-barianana sanatria fa raha vao io ny foa maloto any ny fihetreretanao dia rava ny finoana. Kanefa ny sekolony finoana ihany no ahafahan'ny fanahy mpirofompamatana sy fahagagana manaraka anao. Dia izay no mahatonga ny Baiboly ny laza ao amin'ny 1 Timothée 1:1. Alleluia. Teny mihitsy ny Baiboly ozy izy hoe so dito zao didy mihitsy no omeko anao ry Timothée zanako ozy Paoly. Tena nataony Paoly didy mihitsy le izy. Araka ro faminaniana tao fahininy aminao reo satria be dia be loatra ny teny fikasana tao njobily, tao mpamerenana amin'ny laoniny, tao mpitahiny, tao mpamonjeny, tao nanaovana asa anatry faminaniana be dia be ny namenanao ny fahiny mba hoentinao miady tsara ny finoana. Raha hiady tsara ny finoana amin'izay ianao rehefa aveo ady tsara ny finoana tao fa tsy ady amin'ny devoly. Ndefa sy mbifolo amin'ny tananao ny finoana sy ny fihetreretana tsara. Finoana azonina ny fihetreretana tsara amin'izay fihetreretana sy ny fihetreretana tsara izay efa nariny sasany ka toy ny olona vaky sambo izy ny amin'ny finoana. Vaky sambo ny amin'ny finoana rehefa ratsy fihetreretana. Noho izany dingana ahafahana mitahiry ny finoana dia fihetreretana madio. Ina le fihetreretana madio? Ny fihetreretana madio dia tsy misaina ratsy olona ianao. Tsy misaina ianao zavatra tsy mety apiditra ao anatin'ny feo fihetreretanao, zavatra mety hanimba ny finoanao. Dia vaky sambo amin'ny finoana izy dia ozy izy Emeneos Alexandrony anisan'ireny dia natolotra ny Satana izy mba ho faiza. Lasa tafiditra ny tsilo miampitosika ny sedra rehefa tsy ao ny finoana satria maloto ny fihetreretana. Mafy be fa mbola be dia be ny olona tavela ao anatin'io eny etapony samy reraka amin'izao amin'ny sekoly finoana. Tsy mbola tonga amin'ilay dingana ambory akory amin'ny atsasany satria nitsoa ny fihetreretana daholo. Fisainana fihetreretana fotsaraka an'Andriamanitra. Fa fao daholo izany. Taonjobelo antsika ity taona ity mila ny tanan'Andriamanitra mihoatra tsika. Hovainy foa ndao hifankaty avela ho azy zavatra rehetrarehetrany ndrosika miaraka amin'ny rehefa mibrûle tena hoe mirehitra midedadeda ny afo ny fitiavana ao anatin'ny ministera. Tena miteny aminareo fa zay zavatra mbola tsy hitanareo hatramin'izay mety possible rehefa tena mirehitra ilay izy dia madio tsara saina sy ny fo manomboka andreo vai tena miseho Andriamanitra. Tamany io Andriamanitra dia miseho mety variny ianao fa mety misy zavatra mitranga tampoka any amin'ny kameranao any tsy hitanao anaporofony aloha hoe zakanao fanatreny. Fa rehefa aveo mody mandeha mandalo miserana kely izy ohatrany tamin'ny andron'ny Moïse fa rehefa aveo amin'izay tena mety hitanao maso izy mandehandeha ao anaty fivoriana. Ary tsy olona ray no mahita azy fa ndrehetra mihitsy rehefa ao le communion piralahiana amin'i Jesosy. Izany ty taona ity antsika noho izany ry havako banjina tsara anizy an Jesosy ilay tompo sy mpanefa ny finoantsika. Vavakasika. Andriamanitra raiko tsara indrindra misaotra anao izay amin'ity takarivo ity. Misaotra ny amin'ny teny fiainana omenao anay hibanjinana ianao indray ao anatin'ny efatrandro farany amin'ity efatrandrom-bavaka sy ffdkn ity. Tena sarobidy aminay ny mandreza ny teny fiainana izany Jesosy. Sambatra izay satria tsy isan'ny olona hoe miaina amin'izay tian'olombelona. Miaina tahaka ny olona finaritra amin'ny zava-misy, ampifaliany zavatry ny tany. Miaina amin'ny kipitsopitsom-piainana mandalo sy miserana eto amin'ity tany ity. Fa mifantoka zato isan-jato mibanjina anao. Misaotra aloha ny amin'ny zavatra rehetra ataonao fa ny tianay mihoatra noho ny zavatra rehetra ataonao amin'ny fiainanay dia fiainam-pananay tena impeccable Jesosy. Tena hoe mety aminao ny fiainam-pananay. Vao mijery anay ianao dia mety aminao. Tsy le mety amin'ny olona fa ny mety amin'ny olona mety tsy mety aminao. Satria ny olona mety hiezaka tsara ivelany fa ny ao anatin'ny folo fasana. Fa ianao Andriamanitra mpandinika amin'ny fosim-pamatatra amin'ny vo amboariny ao anatinay mba hety aminao zay. Fa rehefa mety aminao zay dia mety amin'ny olona ho azy. Ary tsy izany ihany Andriamanitra. Fa ny ahatonga anay tena tsy ahita afa-tsy ianao na ao anaty ady-sarotra na ao anatin'ireo zavatra rehetra mitranga. Ifalifaly sy imiramirana izay satria fantatray. Fa indraindray rehefa napetraka ny fiainanay rehefa napetraka teo am-pelantananao dia tsy ho ratsy mihitsy ny fiafarany io na ohatra ny ratsy aza amin'ny fahitany masonay an'izany. Matsiaro izay ny tantaran'i Josefa. Fa ny fiafarany izay nilazainao taminy ihany. Fa ny lalana nitondranao azy tsy voatery hafaly azy.
tsy mety amin'ny Josefa nisaraka amin'ny rainy fa tsy maintsy misaraka amin'ny rainy izy makany Egypta aloha fa any toeram-pisandratana itserevanao azy satria mananantony ilana azy manokana ianao mihoatra noho izay ilan'ny rainy azy. Ohatr'izany koa tamin'ny Paoly Saul tsy nahalala fa brique very problème 3 andro ny rainy niasa saina hoe aiza izy ka ilalana le olana nitondrana azy ho any amin'ny trône amampanjaka ny Israely azy zay zavatra tsy tao an-tsainy sy tao anatin'ny kajiny akory nefa nomanina ao anazy. Dia ohatr'izany mihitsy ny fiainana rehefa ho pelantananao ny fampiarana fotsiny ny mila ilainay zay manaiky hoentina fa na mifanohitra au sens contraire ny zavatra nilazainao aza ny hita maso. Dia zao rehefa manaiky fotsiny zay na diofonay sa metraka mombanay pelantananao dia zay zavatra rehetra mitrangy eo miara-miasa asoa tonga anay ihany satria efa eo an-tananay eo an-tananao ny fiainanay dia zay ny zava-dehibe aminay. Mibanjina anao eny an-dalana, mivavaka aminao eny an-dalana, miombona anao, manatsara communion, tsy latsaka mihitsy na nometsiny ianao na hiteny ratsy ianao sanatria mivava fa tena hibanjina tsara anao. Fa rehefa zay ny ao anatinay tanteraka amin'ny fifalianay. Jesosy ampianaro zay hibanjina anao. Ifakahita aminao isan'andro. Fakahita amin'ny famarinany teninao isan'andro. Iombona aminao isan'andro. Apetrao amin'ny fotsika ny tanantsika. Taontsika hivavaka amin'ny Jesosy. Tia mifoko Jesosy eo. Hanjakao ny ao anaty kiray manontolo ny masom-panahiko sy ny momba rehetra. Hibanjina anao. Ho ampifaliany teninao. Ho ampifaliany sitraponao isan'andro Jesosy. Tsy hita afa-tsy ianao. Ary aina amin'ny fahamarinanao. Hovainy foko. Ilay fomitepo ny fitiavanao eto tany. Hijery anao isan'andro. Dia ho miramirana ny foko. Hiasa ny foko. Ampiasao anao isan'andro. Fa izany hoe tahitanao Andriamanitra. Mino androany fa tanteraka ny sitraponao eo amin'ny fiainanay tsirairay avy. Ho any amin'ny isa-tokantrano any mety misy olona Jesosy io. Tena mila nikasika eo androany. Aok'izay kasika izay satria ny tananao tsy fa mahavonjy. Mety mivavaka mba fantsiny hoe tananao androany isy olo tena ny rehetra fotsiny. Fa ny tena marina ny fononao anatinay mihitsy ny koa ny atonga anao hikasika anay satria ny famantarana manaraka an'izay mino fa tsy ho amin'ny pasteur izay mivavaka fotsiny no an'ny apôstôly na ho an'ny satria ny teny namarininao amin'ny 2:20 koa. Noho izany izay teny rehetra navoaka ny vavanao teto tamin'ny alalako mpanomponao fa bafila ihany Andriamanitra. Dia oka izy fiatraikany eo ampon'izay miainy koa. Dia izy fiovany eo amin'ny fiainany. Ny marary hositranonao, ny fivotosana esorinao, ny cellule cancéreuse hovononao, ary zay aretina rehetra na virus na grippe mahery ho afahanao. Ary zay zavatra rehetra mety tsy tanteraka na mety ho fahagagana mihitsy azy ny ilain'ilay olona na masojamba na amin'ny sofina marenina na amin'ny vavamona. Ninona izy Andriamanitra tena hanomboka andray fahagagana amin'izao fotoana itenenako izay. Maheno an'Andriamanitra tena mandefa ny heriny amin'izao fotoana izao. Tena reko Andriamanitra mikasika fiainan'ny olona any ambadika any ary tsy hoe dia hoentsika izay vavolombelona izay. Fa ao anatin'izao fotoana itenenako izao Andriamanitra dia mikasika fiainan'ny olona be dia be amin'ny alalan'ny ositry ny fanasitranany. Izay nikorina avy eo amin'ny seza fiandrianany. Mahakasika fiainan'ny olona izay mino ny teniny ary velomo ny fanahany sy ny fanjakany aneo amin'ny voninahiny. Satana mandidy anao amin'ny anaran'i Jesosy tsy anaketsy anapahefana mandrakizay miala amin'ny anaran'i Jesosy. Tononoko ny fafany tsirairay avy amin'ny anara mahery Jesosy Kristy avy any Nazareta ho alay mitoetra amin'ny seza fiandrianana mandrakizay ny voninahitra. Raitsy Jesosy tompo sy mpamonjy ny fiainanao manokana androany hariva. Izy no ilainao ary izy ireny no ahefy zany eo amin'ny fiainantsika noho ny fisiny ao anatsika. Avy ireny miaraka amiko zao vavaka zao raha resy lahatra ianao ao am-ponao manontolo. Jesosy eo misaotra anao androany hariva. Reko ny teninao. Mamindrafo amiko. Mamelany fahotako rehetra. Mila anao ny fiainako. Sorato eo am-boky ny fiainana ny anarako. Zanak'Andriamanitra. Misaotra Jesosy eo. Fa tia ianao. Voavonjy ny fiainana mandrakizay. Misaotra Jesosy eo. Amen. Zay indray no ametrahantsika ny veloma mahafinaritra amin'ity takarivo ity ho an'ny tsiray avy izay manaraka an'izao fandarana izao any tokantrano. So antsika tsiray avy ihany koa izay manatrika eto samy ho tahin'Andriamanitra dia mirary soa indrindra ho antsika mametraka ny veloma mahafinaritra ho antsika. Veloma tompoko.